Vatsim-pitahiana ho anao, vatsim-pitahiana ho anao anio. Izay hitantsika ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa ny andininy fa 19 sy ny fa 17. Amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso, ary ny rehaka momba n'izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao fiainana izao ihany, ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany. Fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Amen. Hivavaka isika. Rainay io izahay any an-danitra, ianao irery ihany no mendrika ankalazaina sy mendrika hoderaina. Ianao no lalana sy fiainana ary fahamarinana, ary izay rehetra mino sy mankatoa anao no hanana ny fiainana mandrakizay. Misaotra mandrakariva ny amin'ny teninao izay tonga aminay amin'ny fotoanany, manakana anay mba tsy hivilina hiala amin'ny lalana marina, satria izany teninao izany no mampatsiahy anay fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso, ary ny rehaka momba n'izao fiainana izao dia tsy avy aminao ray fa avy amin'izao fiainana izao ihany izay mitondra anay ho amin'ny fahaverezana. Azony mafy ary izay mba tsy herikerika foana, satria izay mitoetra ao aminao ihany no hanana ny fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy malalo. Amen.